toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio modely ianao olon'i Kristy. Aoka tsy aminao olon'i Kristy no hitenenan-dratsy an'Andriamanitra manoloana ny jentilisa. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa araka ny voasoratra dia anareo no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Mijoroa modely araka ny ao amin'ny Romanina toko 4:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba hampianatra ny tenan'akoho va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy, mba mandroba-tepoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Aoka ianao ho fahazavana araka ny eo amin'ny Romanina toko 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary matoko ny tenanao ho mpitarika amin'ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Vitanao izany, mivavaka isika. Ray ao, tefeo ao mba ho mendriky ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.